Salama daholo be dia be moa zany ny nangataka ny resahako ny ampamoaka ataony Andry Behary dia efa andro maromaro zay fa ohatrany tsy tena azotana no an'ilay izy dia zao zany ny hevitro mikasika an'ilay izy tena mampiolopoditra mieritreritra ny kolokolo ao Madagasikara ao mahainao zavatra resahany reny tena gaga ianao miolopoditra ianao mitsangam-bola ianao mieritreritra ny vola zany vola tsy tavanavana no ahodipodin'ny olona ao Madagasikara ao vola tsy tavanavana arena tsy tavanavana no avoaka ny olona makany ivelany dia mijery an'le corruption isan-karazany na isan'ambaratongany zany miaraka miasa anatin'ilay izy ao dia tena kiva teraka mieritreritra an'ilay izy tena hoe misy zany ny olona zany dia tena tsy miraharaha mihitsy dia ho avy le firenena ny arem-pirenena ohatra hoe resaka bois de rose io zao dia zavatra tena ina moa zany lany tamingana le izy dia tsy mahatonga sainana ny kely mihitsy hoe mba ahoana ho no avy le firenena ty fa dia iza fitiavan-tena amin'io pampana tsy mety boky mihitsy efa amina vola tsy tavanavana le vola azo am'le kolokolo fambarana bois de rose dia ao le famonoana olona dia tsy mitsitsy mihitsy mamono olona sasany dia ao koa le fahafahana managatra olona hoe gadrainy hanina ampidirina ponjy hanina misy ny olona efa netigadrana any dia avoaka zany hoe tena tsisy lalàna tsisy ninninona tsisy scrupule tsisy ninninona zay no tena hitako hoe mampiolokolotra mieritreritra an'izy aiza misy firenena tsisy lalàna isan'ambaratongany zany manao kolokolo daholo dia izay tiananaovana azy na meloka aloha na tsy meloka dia azo gadraina misy olona zany afaka manome ordre hoe gadrao ry na vonono ry na hoe olona any migadra dia avoay ry misy olona afaka manao an'izany Madagasikara tena mampiomehy amin'ny lafiny ray fa dia ahoana inona aminazy nataona grave be fa le olona le tsy mety voky mihitsy am'le vola zany tena magaga le fitiavan-tena sy le fitiavana vola amin'olo pampana aretina le izy aretina dia hoe ahoana moa na possible an'izany hoe tsisy lalàna isam-baratongany tsisy lalàna mihitsy na midoana zany na ny polisy any an-dalana zany na amin'ny fitsarana zany na kivy dia maninona moa zany no mahatonga an'izany possible amin'ny anankiray ny mahatonga an'izany possible dia noho ny gasy avy amin'ny gasy no mahatonga an'izany possible maninona ny tia andafy amin'ny vazaha zany tsy possible zany kolokolo isam-baratonga satrehetra zany satria ny olona misaina ny olona hoe raha ohatra ka samy tsisy anazy ny lalàna dia firenena ray manontolo ihany ny potika io Madagasikara potika io fa le olona ny Madagasikara ny gasy tsy misaina vendrana be dia tena hoe manao zay tany mikidiny hoe mahazo vola kely ezy dia mahazo vola kely ezy dia tsy miraharaha mihitsy nina moa zany le firenena sy le fiainana zany zay le izy le tiandafy ty sarotiny zareo amin'ny firenena sarotiny zareo amin'ny lalàna fa sarotiny zay amin'ny fiainana tsy azonao atao ninninona amin'ny resaka corruption zany avy amin'ny gasy mbato afaka manao an'izany reo olo reo satria samy tia kely daholo samy tsisy miraharaha no avy firenena amin'ny environnement zany na ny ho avy firenena hoe ahantra firenena sa inona potika firenena tsisy miraharaha zany dia zay mahapossible an'izy dia avy eo menomenina fa mahantra nefa tsy zatra tsy atao amidy ny volamena ahondrana ny bois de rose ahondrana ny akora zay azo ahondrana rehetrrehetra dia omena permis d'exportation na sinoa na karana na inona
tsy afaka tsony Madagasikara le gasy mihitsy ny problème le gasy mipetraka amin'ny firenena manan-karena be ao sady firenena tsara be ao fa l'olona apetraka Jesosy ao mihitsy olona bato be bato ianao mieritreritra hoe milliardaire le olona bato tsy metratra ninina mihitsy ao tena angalatra na amono olona na corrompre de izay indrindra no anisan'ny antony natonga anao hoe sa aloha tsy miresaka mihitsy tsy miresaka tsony atonony ty Madagasikara ty fa zany ve zava-mitranga any tantarainy izy moa BR io zany zava-mitranga any de ny tena avita inona zay le problème nge le olona miteny reny no gadrany zay no pire am'izy efa tsy anao niasa ny mpitandro filaminana efa tsy anao niasa ny mpitandro lalàna de ny olona miteny ray zay olona zao BR io zao partout le moment davandralafika io vitandrala manapoizina an'io na any France any na mitifitra basy io de faharoa araka an'izay koa na moka an'io rehetrarehetra moa zany BR de inona moa za zay dikany nga isy enquête ivoaka eo nga isy fanamboran'olo ivoaka eo tsisy dikany mihitsy ao Madagasikara satria tany tsisy lalàna tany jolamboto tany mafia de hoe nareo de ampamoaka be nampamoaka samy mijery fotsiny atsika samy mijery fotsiny miaraka amin'ny zandary sy ny miaramily tsika ny mpanao lalàna samy mijery fotsiny nareo mietratra hoe misy hetsika na ina moa zany na singambola anankiray misy olona hetsika amin'io ampamoaka be ataony BR io tsisy mihetsika am'izany tsisy mirarahany zany fa zavatra sura de zao naninona raha mbola tsy namoaka an'io akory BR de samy nafantatra daholo fa tamin'ny tetezamita dia Yann Rajoel mandefa manondra bois de rose zay samy mafantatra daholo zany mbola tsy mivoaka de maninona izy mbola nifidinany tamin'ny 2018 maninona izy mbola hofidina ndraiky koa am'izao 2023 zao maninona izy mbola fidina foana nefa efa fantatra daholo ny zavatra nataony na fanganam-panjakana na mon'olona teny amin'ny botsirohitra de io affaire be deabe ataony tantarainy BR io efa fantafantatry ny olona daholo ange io fa zany hoe tsisy proof fa i BR mamoaka le proof efa fantafantatry ny olona daholo rehetrarehetra io fa de mbola mamboaka feony izy satria de gasy ny dolo raha ty tsy possible mihitsy ny criminel sy manao ina moa zany corruption avo le toatra zany no afaka mandehandeha sy afaka misesty ran-tanàna tsy possible zany aty satria ny olona ty misaina hany izy de zao de mbola rombona ihany ka ina tadiavinareo resako hoe resako kelikely ampamoaka ny BR inona ny mba resako kely inona mba hevitry koto ny hevitra ty tsisy dikany ny ampamoaka satria ny fitsarana corrompu ny maramila zantara corrompu ny olona rehetrarehetra corrompu dina no resahana io navoaka io rehetrarehetra io avoaka ny daholo miaraka amin'ny proof miaraka amin'inona ny conversation ny hatrany amin'ny izy hoe Yann Rajoel conversation amin'ny Ravatomanga rehetra avoaka ny daholo io fa tsisy dikany tany tsisy lalàna le olona mamoaka anazy ndray no sahirany eo tena tsisy zavatra mihetsika eo de io resaka hoe ahoana fa amin'olona tany Congo makasika okareo tsisy zavatra mihetsika eo tsisy enquête io tsisy ninina eo accident hélicoptère io rano maheno eo misy siosiondrasaka tsisy enquête misokatra zany eo tsisy ninina tsy zavatra atao mihitsy zany Madagasikara tsy zavatra ataon'ny mpanao lalàna tsy zavatra ataon'ny mpitandro filaminana tsy zavatra ataon'ny gendarme tsy zavatra ataony izaniza fa raha nambotra anao raha isambotra anao de zay fa hitako hoe mampalahelo ihany le olona le sasany le migadra samy miaraka nanao teo de sasany migadra mandra-pahafaty samy miaraka nanao teo misy tsy nanao akory de migadra satria manembatseko le zavatra ataon'zareo fa atahoana fa izy moa azo aminareo tavandrainy ao ny olona ty ivelany raha inan'io satria ianao tompony tokony ho sarotiny amin'ny fanananao ianao tompony tokony samy tonga saina hoe alora ngamba mba tsy matombola ianao tompony tokony samy tandro ny rehetrarehetra de alao hitaniavany ao fa inona moa zany Jesosy nga afaka hitsara anao mietreritra fa hoe misy farany daholo zavatra rehetra n'importe quoi
ny gasy de zany foana hoe ay raha tsy manjary atao io tsy maintsy misy farany io mbola hivaly am'zareo tsisy zavatra mivaly am'zareo io ary tsisy zavatra hoe misy farany fa mbola zareo no tia ny gasy am'zao fotoan'zao mbola zareo no fidiny gasy am'zao fotoan'zao amitoy foana io de zay le izy de za tsy vitako le miresaka an'io satria ça sert à rien na avoaka ny idéa reo épisode firy na épisode firy de nareo mieritretra hoe misy singambolo mietsika ao amin'ny fitsarana nareo mieritretra hoe misy singambolo mietsika hoe andeha sambotra ny gendarme manofy hitanana ina moa zany firenen'ny Jolahimboto firenen'ny mafia de aleo tsy mitendry rehefa mety zavatra ohatran'io na manadiny tanteraka na zany ny asa ataoko sanandro zao de miezaka ny manadina Madagasikara fa raha firenena ohatran'io de olona tsy tonga saina mihitsy le gasy mihitsy le jereo mbola hifidy am'zareo ihany efa hita ny io zany corruption tsy vola mandeha atsy iretinareo fotsiny na ny vola lany amin'ny fifidianany fotsiny ara efa mavelona ny gasy anatin'ny 10 taona vola lany amin'io pena vola ny atsy pena vola ny atsy tsaraina vola ny atsy tsaraina vola ny atsy tsaraina vola amina miliara de faly tokoa ny draba rehetrrehetra sy ny sanana rehetrrehetra mandihy mivazavaza Facebook misy sasany tena hoe karamaina mihitsy anakina ny sasany amin'ny Facebook de andokantokany ianina foana bato sana bato zay zareo fa de tsy hitako fa de zay izy